Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Tsy fonction na religion fa tena relation ny fiarahana amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ny tenin'Andriamanitra ny Matteo 7:22 dia misy le tenin'Andriamanitra manao hoe maro no avy any amiko amin'izany andro izany, zany amin'ny fitsaran'Andriamanitra zany. Dia ilaza manao hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay, tsy efa namoaka demon'ny tamin'ny anaranao va zahay, ary tsy efa nanao asa mahagaga maro tamin'ny anaranao va izahay. Kanefa dia hoy ny tompo manao hoe lazaiko amin'ny marimarina tokoa fa tsy fantatro ny akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Misy tenin'Andriamanitra io lavana hoe tsy fantatro, gaga ianao satria hoe olona maminany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ve dia hoe tsy fantany, olona mandroaka demonia nahavitana mivoaka demonia tamin'ny anarany ve dia hoe tsy fantany, olona nanao asa mahagaga maro tamin'ny anarany ve dia hoe tsy fantany. Ary eo no mahavoavitaka antsika indraindray. Mieritreritritsika manao hoe les fonctions, les asa fanompoana sy le ositra sy le zany ny tena zava-dehibe. Dia mieritreritritsika hoe azotsika ny lanitra satria nahavita ny tory filazantsara, zay hoe maminany tamin'ny anaranao, efa nitory teny nahavita an'izao, manana diplôma an'izao zao, efa namoaka demonia tamin'ny anaranao, efa nanao asa mahagaga maro, zany hoe efa nahavita asa, nanangana fiangonana, nahavita an'izao, nanasitrana ny marary, na inona betsaka nefa vitanao tamin'ny asan'Andriamanitra. Kanefa dia zao mety possible tsy fantatry ny tompo akory ianao, mety possible tsy ho fantatry ny tompo akory ianao. Ary reny olona reny dia hamita tena satria tsy ho tafiditra any an-danitra mihitsy izy. Tsy hahatongavantsika any an-danitra ny ravana ny asa fanompoana e, tsy hahatongavantsika any an-danitra, tsy hoe tsisy dikany a. Fosiny tenin'Andriamanitra raha hoe rehefa maty ny olona ny asany manaraka azy, zany hoe manaraka anao aorinanao ny asa fanompoana, tsy mialohanao, tsy miditra mialohanao any izy fa aorina. Tafiditra dia tafiditra ny asa fanompoanao, fa rehefa tsy tafiditra anao dia efa tsy tafiditra miaraka aminao koa zany ny asa fanompoana izay nataonao. Fosiny tompoko hoe tsy fantatro ianareo. Eo zany ny tena misy ny zavatra tena hoe tokony ho andinihantsika lalina hoe inona ny dikan'ny hoe tsy fantatro. Ny voambolana ampiasaina amin'ny teny grika nandikanana io teny hoe tsy fantatro io dia hoe ginosko. Io teny hoe ginosko io rehefa jerevanao koa any amin'ny Luka 4:7-7 dia ampiasaina koa io teny hoe ginosko io. Fa ny ampiasana azy dia amin'ilay tenin'ny Maria, hoy Maria hoe ahoana ny hatanteraka an'izany fa mbola tsy mahalala lahy aho. Dia le ginosko hoe mahalala, zany hoe mitovy hevitra zany hoe ginosko ilay tenin'ny Maria hoe mahalala lahy sy ilay tenin'i Jesosy hoe tsy fantatro. Ny any amin'ny tenin'ny Maria dia ny dikan'ilay tenin'ny Maria dia hoe ahoana ny hatanteraka an'izany zavatra izany ozy tamin'ny anjely, fa zany mbola tsy nanao firaisana ranofo, mbola tsy nanana fifandraisana na relation sexuelle tamina lehilahy e. Nahoana ny hatanteraka zany hoe bevoka. Le ginosko zany dia tena entiny ilazana ilay relation intime, fifandraisana faratapony, zay ny dikany. Ka raha miteny Jesosy tompo eto manao hoe tsy fantatro ianareo ny dikan'izany dia hoe tsy manana relation intime, tsy manana fifandraisana manokana aminareo akory aho hatramin'izay. Mety ny asan'Andriamanitra fotsiny ny ataonao, tonga ny alahady dia mazakazaka ianao mamoha fiangonana, manadio fiangonana, manao an'teritreritry mitadirakitra amin'ny firy anao vao miala avy any amin'ny fiangonana avy any. Fa rehefa jerevana ny andavanandrom-piainanao tsy manana fifandraisana manokana amin'ny tompo akory ianao, tsy manana fotoana hivavahana, tsy manana fotoana hamakiana ny teniny, tsy manana fotoana hitokanana, hanantonana azy, hifandraisana sy hifanerasarana amin'ny akory. Fa tena resaka asa fanompoana tahaka ny hoe asa any amin'ny association fotsiny no ataonao anatin'ny fiangonana, aza mamita tena ry havana fa tsy hahatongavantsika any an-danitra ny asa fanompoana. Manaraka antsika any zany fa tsy hahatongavantsika any. Ary zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fifandraisanao aminy, ny relation anao aminy mihoatra noho ny asa fanompoana izay ataonao. Manahoana ny andavanandrom-piainanao, manana fotoana venao hifandraisanao manokana amin'ny Jesosy Kristy, hamakianao ny teniny, handinihanao ny hevitra ny sitrapony sy hivavahanao, hiresahanao aminy. Manana ny relation manokana amin'ny Jesosy tompo io ve ianao? Manana ny fifandraisana faratapony amin'ny Jesosy Kristy tompo io ve ianao? Araka ilay teny manao hoe izy amiko ary zaho ao aminy. Fa izay manana ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Fa raha ohatra ka lavitra ny tompo ianao dia tadidio fa ho lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa. Ka dia anjarantsika mieritreritra fa sao dia mamita tena antsika fa tsy ny asa, tsy ny fonction, tsy religion, tsy fombafomba, fa tena relation, fifandraisana manokana amin'ny Jesosy Kristy. Izay ny fivavahana ary zay no lalana azahoanao ny fiainana mandrakizay. Ka ingany tsy ho tratrantsika amin'ity, tsy ho tratran'izao teny izao tsika manao hoe
miala tamiko fa tsy fantatro ianareo atraidrana hoe tsy nanana fifandraisana kaiky taminareo akory a to amin'ny andavanandrom-piainanareo fa mandehana mandehany za fa dozany aino n'izany teny zany kanefa dia indrisy fa ozy ny teny eo mana hoe ho maro no avy any amiko amin'izany andrandra hoe ho maro be reo andian'olona zay hanao an'izany zavatra zany hitenen'izany teny zany rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra fa dia tsy manana fifandraisana amin'ny tompo akory nefa manao ny asan'Andriamanitra. Dia raha nahasoanao izay vidéo izay dia zarao asozy amin'ny koa ny pejy marka 16-15 fa mbola maro be ny vidéo izay ho hitanao anatin'izao pejy izao. Samy ten'Andriamanitra dia mirarso indrindra.